fa raha ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemana kosa no resahana mahazo vana ny fanakanan-dalana any atsimon'ny nosy amin'izao fotoana izao araka ny tatitra izay nataony teo anivon'ny polisy pireneny fanakanan-dalana izay mitranga andro amanalina fanazavana misimisy kokoa manao hetsika fanakanan-dalana indray a ny ataon'ny dalo a any akazo faritra akazo aby sud iray tamin'ny alarobia tokony alarobia atoavy tokony tavy folo sasany amin'ny ray sasany teo a dia nisy fanakanan-dalana teo anelanelany Sakara sy akazo aby nisy fiara anankiray zany a andeha hiazo anakazo abo avy any Sakara dia tany amin'ny 200 metatra izy a dia efa nahitany dalo nanao sakana dia niveriny izy niverin-dalana dia rehefa miverina izy dia mifanena tamina tômôbilina gendarme hoe misy manakan-dalana tsy loatsy dia tômôbilina gendarme io no nelo lalana ny zareo dia io zany no fanandrona tamin'ireo dahalo ireo teo mifampitifitra dia avy eo a lasa nitsoky ireo dahalo a dia noravana ny barasy dia tamin'ny talata tamin'ny 12 atoandro ihany ndraiky io a eo anelanelany misy an'le toerana antsoina hoe Mahaboboka any Mahaboboka io a nisy fiara anankiray ndraiky io 4x4 zakanandalo ihany ndraiky io dia niverina dia rehefa miverina izy nandeha naka zandary dia zandary ihany ndraiky io nandravan'le barazy teo amin'ilay lalana antsoina hoe any Mahaboboka lalana avany Sakara makany Tuliara zany io dia misy toerana anankiray io antsoina hoe Berenty Kilivalokely izy camionnette anankiray nakavokatra tany a dia panina teo an-dalana dia amin'le panina teny an-dalana iny izy nanatona ny dalo a dia nalainy daholo ny vatsy tany amin'le chauffeur